Anche le cooperative, manazanao misy $10. Natao sitraponao hatramin'ny voaloaka fa farany misy lalàna. dia ny asa manao miteny mily lalàna. Misy fiara io Ina fana mamboka tsy voateo fiara io fana mamboka may fa tsy fomba regla fondamentale del droit de parce que nous devons avoir une situation zéro ataoko effectif mbrahatanto tant que tsy avy zany mbola tsy notifié am'zany tsy notifié am'zany fa zany le volaniko hoe araho ny lalàna ny fa manaraka lalàna de mandeha ho azy anda fa raha tsy manaraka lalàna azafady non izy teneniko anazy ataoko règle fondamentale dans le droit administratif et compréhension nous avons notifié le rôle concerné le ratsuma zany notification zany de mbola tsy effectif en son votre notification une fois notifié d'ailleurs efa nisy ataoko acte ataoko de décision acte d'abrogation 055 zay miabroger ataoko toute disposition antérieure an'io isan'izany le ataoko igny acte na 006 igny 009 plutôt ka tokony igny zany no le acte voaka taorina le 055 zany ny prime ary na notification au niveau NTA mbola tsy azo ary igny ny fois azo igny mbola possible azo anaovana recours en appel za fa nanao déclaration d'appel mbola tsy maintsy hiakatra koa zany igny ataoko igny acte 055 igny de rehefa vita tsy haiko juge vita audience mombandriky de hitake hoe iza ny nahanahazo fa tant que tsy mivoaka zay tsy magnara-dalàna na velively ary tsisy olo ambolo lalàna zany ary isany angambany adivagna tamin'ity ataoko fanavozana ty le fagnarahan-dalàna zay donc arahony lalàna raha magnaraka lalàna na de za tsisy ologno lalàna za raha magnaraka lalàna hoe le téléphone azafady teny amantsy de GNSM no miteny batapo le téléphone miteny anao a ianona de majariko zao no miteny ikena eny tompoko no hitanao aloha mba hiteny azafady fa fiteny anao sa mbola hiteny anao eo anao tsy vova vady falmiarabantsika rehetra conseil d'administration et aviation civile de Madagascar dia nanao ny abrogation Andriamatoa Rajaonarivelo Brizola ama directeur administratif et financier azy tamin'ny 10 volana febroary 2024 izy ty délibération numéro 1 izy tia nataony conseil d'administration tsy dafy itony voniasy maintsony Andriamatoa Brizola nanomboka tamin'ity daty ty faharoa manarak'izay dia nanoratra ihany koa ny avy ao amin'ny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique nanatsahatra nanao ny fin de détachement an'Andriamatoa Brizola ary miverina makany amin'ny Mesupresse ny fahatelo dia nangataka ny telako de GNSM tamin'ny 5 mars hamerina ny fananany asema rehetra mitafy teo aloha anisan'izany ny fiara anisan'izany la clé brao ary farany lalàna no resahana de fa nandalo teny amin'ny tribunal administratif hatreny amin'ny conseil d'état mivoaka tamin'ny 13 mars teo ity ny extrait du primitif izay milaza fa ny zavatra rehetra natao teny amin'ny fitsarana indrindra atao amin'ny conseil d'état de rejeté avokoa zany hoe nanamafy ireo taratasy anankitelo voalazako teo conseil d'administration Mesupresse ary ny conseil d'état fa tsy dafy eto nivony ACM itsony le olona ny teny teo tompoko ka misy an'ity taratasy ty nataoko androany fa 12 volana marsa fangatahana anao passation rapitso amin'ny valo maraina tsy diso ao amin'ny birao antale général ny ACM eo amin'ny dafy teo aloha sy ny dafy avao ka angatahako ianao Andriamatoa Brizola
mba ndray nreto taratasy reto ary anao soni accusé de réception ampy taratasy ty efa hitany taratasy de efa hitany stylo anao ve anao sa tsy anao ve anao sa zao le izy mba tsy karandraraha amin'ny tribunal mba tsy karandrarany amin'ny angalana ny avy ty araho ny lalàna zany reto ny lalàna aiza lalàna anao makasika any reto voalohany anao zao mésipresse androany anao mieritreritra hoe tarika grevy tarika grevy ny inona mbony tarika grevy arao ny lalàna fa tsy naradalainao dia atovy inona ny tarika grevy reto zany tsy izy reto aminao anao primitif wa extrait amaly tribunal ianao non teneniko amaly ny mésipresse ianao raha tsy ara-dalàna amaly conseil d'administration ianao non mésipresse amaly DG ianao non lalàna zavako amina anao raha tsy mahay an'izany ianao raha tsy mahay an'izany ianao azavaina zany zao zany izy lalàna hoa mila ajaina ny teny mésipresse mésipresse zany ataoko ministère irataseva ny université izany hoe l'université zany dia mana personnalité morale de droit public administratif public ka nohony zany ny amin'ny université zany manao any organisation ny piasa fa sy mésipresse ny manao organisation na piasa amizany ka ny izy raha tsy tokony ko ministère zany mamoaka lettre no atao hoe fin na détachement fa plutôt tokony université en tant que izy manana personnalité morale de droit public izy zany no tokony mamoaka ny taratasy ho an'izany za tsy anao anika za tsy manao ika satria tsy manara-dalàna hoa izy teneniko anao de raha tiako ampitaina ny mésipresse de c'est vrai hoe andray ratasement fa nohony université zany tokony mamoaka an'izany en plus pour parallélisme des formes raha teny efa misy soratra daholo mombany extrait primitif hoa mbola tsy notification d'ailleurs za moa tsy tao tam'le audience extrait primitif fa une fois notifié za la zany zay vao manara-dalàna io de zany zany mitaiko hoe za tsy anao soni raha tsy ara-dalàna mbola mipotika MDG za ty tsy zay mokolo ny lalàna tsy manaikinaiky raha tsy ara-dalàna ka averiko fa raha tsy ara-dalàna ohatra ny za ty tsy manao soni fa ara-dalàna fanaritsiana ataonao Facebook rehetra non problème anao na afaka magnazava zany ohatra nangataka 13e mois anao olo miasa efatandro oha azavay hoe zany azaveo anao efatandro anao nangataka niasa efatandro nangataka 13e mois pour une année prime de performance olona miasa ray taona ny omena zany ahoana anao DG mangataka an'izany raha nandalo tamiko io satria zany le sorako ny teneniko hoe le asa nomena za de nataoko sauf le tsy nandalo raha nandalo tamiko anao tsy nanao soni an'igny 13e mois zay anao ihany nanao soni azy certes anao moa ataoko date d'office anao ny certifié no nanao ny soni zay fangatahany olona niasa efatandro anao nefa nangataka tsaiza raha nandalo tamiko ana za tsy naleky nanao ny soni pour dire hoe ce président araho ny lalàna rehefa anao lehilahy lehibe any rehefa vola mitiny zay sujet zava-misy fa anamity hoe Facebook Brizola samy lehilahy lehibe tsika manajana tanteraka iverina ao anaty birao de soniavinao ty passation repétition valy non averiko fa za hoa tant que tsy ara-dalàna manko za hisigny lakileny fiara fa DG zany mbola dafy mbola teneniko sécurité afaka teneny tsy mivoaka ianao afaka teneny fiara tsy fiaranao io fiara miasy amy fiara-panjakana tsy mivoaka io ivoaka ianao de asakasakao fa zao tsy mivoy vavady io de tapitra tsy mana fotoana le ela be resana aminao tapitra misora tompo de makasitra ok Monsieur Brizola afaka mitondra fanazavana mihoatra ny zava-misy hoe inona tokoa moa zany ny zava-misy ataony ACM izay ianao ny tafiny ato afaka mamanakina imo izy naveriko fogna ary mbola averiko ndraiky tany tandalàna Madagasikara aty ary tsisy olo amboliny lalàna ary tokony harahiny zay lalàna zay amin'ny
antana tohatra rehetra. Raha ny tegna marigny zahay moa nobligegny hiteny dia teneniko satria ny fatanana tetika za tsy maintsy anazava. Dia zay ambarako rehefa manoratra amin'ny DG na amin'le hoe tokony hanoratana anahy dia amitaiky fogna le hoe hajeo ny lalàna fa une fois voahaja lalàna dia milamina ny rehetrarehetra. Mioblige za hagnano signature ta alors que za atako mbola tsy notifié agnatin'le bidy fitsarana. Izany hoe anjaran'le atako juridiction atako compétente ho an'izany zany tokony minotifié za amin'le didiny voaka. D'ailleurs koa za moa tsy afaka satria atako lavay ny audience nantsona dia zany nahatonga za zany taorina tsy tratrako zany le izy. Faharoa magnaraka zay tiako ampitaina eto déjà ny nanana ikizy miteny an'izany nanana rena DG ne tsy ara-dalàny DG dia tsy agnatin'le sorte liste navokany conseil d'administration. Zany hoe misy statut na CM 99 600 miteny hoe ny procédure rehetra dia mirevenir amin'ny conseil d'administration. Dia conseil d'administration zany rehefa nanao dépouillement zay le candidat nilatsaka ho an'izany DG dia tsy agnatin'ny olona tokony hitendrena mety fantany zany fantatro conseil d'administration zany. D'ailleurs koa moa zahay mivory amin'ny conseil d'administration rehefa fivoriana ohatran'igny fa bon mety avy teo ngamba nomination nazy nivoaka fa raha ny mary DG tsy tokony olo azo nomegna tsy ara-dalàna zany même nomination na DG ary raha zany azo atakegny raha ohatra ka tokony ilaina zany. Nisy ny fandafana hoe tsy azo mivoaka ny fiaranao se non amin'ny lalo zany fa près en'olo razagna zany. Dia faharoa magnaraka zany DG angamba ny olona mitondra atako adopoko ny raha angamba ny ato amin'ity établissement ty. Izy hitondra adopoko ato amin'ny établissement satria efa nisy teo solution ho andamina ary tenenina fogna hoe nefa miliara ny trosa. Oui nisy zany satria établissement jiaby ty zany nandalo igny Covid igny daholo dia ariherena Covid zany io atako 9 milliards io ary atako 85% zio zany retraite complémentaire zay placement mo azo considérena zany. Dia ariherena Covid zany io fa efa nivoaka nekeny conseil des ministres ny révision na redevance passager zay DG en personne lors ny conseil lors ny staff ta ministère atao devant ny ministre devant ny autre directeur nivolagna hoe tsy ilainay io révision zay efa nitapahany conseil des ministres. Dia inona tanjona amin'izany misy agny plan de redressement olona jiaby ato mahay zany mba hagniliahagna natao akamba ny tanindrana agnatin'ny ACM iato zany zava-misy agniliahagna zany satria io plan de redressement zany nivolagna hoe tsy ampy ny vola iagnan'ny ACM dia hiditra amin'ny restructuration dia hiditra amin'ny fandroahana olo. Za miteny hoe reo recrutement atako 2023 reo ngamba hiprouvé an'izany ngamba atako contrôle financier zay nandalo tato io angamba recrutement farany nanara-dalàna satria nanaraka procédure tokony izy zany le niteneniko hoe rehefa misy endrikendrika na zavatra tsopizy atao vaudite za vonina amin'izany fa za kosa tsy terena amin'ny tsy hagnaraka lalàna. Ohatra raha nataony teo signeva ty za aza tsy notifié amin'le jugement ahoana moa za hisigné fahatany manjary mandika lalàna tsy anay zany fa ho anjareo mandika azy ndraiky ataoviny. Dia ataoko fahatelo ohatra raha saiko 72 heures nandeha igny marigny zany nisy igny ohatra 14% zay efa nisitraka zany dolo nga mampiasa-panjakana fa jusqu'à maintenant mbola tsy niato ary mbola tsy hay satria mbola tsy mandalo procédure an'io mandalo conseil d'administration zay mbola tsy nandalo ary mbola tsy hay ovina isan'ny conseil d'administration. Apodiko fahatelo hoe 13e mois vita non tokony mahalala anao ne olona tendrena amin'ny zavatra ohatran'ity mahalala hoe inona ny droit anao na hoe raha tsy mahalala tokony antoniagna amin'le olona zany le teneniko hoe raha nandalo amiko koa io za tsy nampagnano signature DG raha ohatran'ireny satria prime de performance olona niasa depuis janvier ny année araiky zany tokony hisitraka anao t'as travaillé 3 jours sur une année
nefa ny anao tsy eritreritra hazo une prime pour une année tsy izy zay de ary igny oa na miresaka any ambony ty mako lalàna fanjakagna misy lalàna zany fa tsy raha hoe afa nyresaka amin'ny ambony de fa milama zany tsoatran'izany fa io raha jiaby zany hita agnaty le système de gestion intégré iasantsika hita amin'ny sigy ao zavatra mbola tsy homa io mirelevé ny attribution-nay zaho aloha tsy agna tsy nidégageko aloha i engagement movan'io am'le lerany tonga zany fagnazavagna na contrôle onga zany de avoaka hoe tegna nisy ty engagement ty nisy an'reto raha ohatran'izany de zany le tiako ampitaigna donc tant que tsy manaraka ny lalàna zany raha atao de zaho mbola ty teny fa tegna azafady indrindra fa tsy olona tsy mpanaraka lalàna zany ny tenako de mbola mipetraka am'le fagnarahan-dalàna zay tsy tokony hiteny ohatran'ity zany zaho androany raha tsy nietrehitra hoe iforcena hiteny ohatran'igny mais bon mety efa zany moa ndraiky le mode de fonctionnement le olo de voilà zany tonga zany teny ohatran'izay fa raha teneniko rehetra regny de regny zany ny raha zava-misy zao zavatra mandasa misy takinareo anatin'izay fanapaterahan'ny zavatra takinay MTG takinala MTG regny rehefa ohatrany normalement zaho tsy tokony zany tsy tokony hiresaka aminareo ohatran'ity mihitsy satria zaho tonga teo izy volagna hoe tant que tsy voaka le notification ny anahy momba le jugement ny acte zay nanaovagna requête faharoa le nivoa anty exprès primitif ary nefa n'igny igny le acte d'abrogation igny zany le farany 055 miteny misy amin'ny article 3 toute disposition antérieure an'ity de demeure abrogée zany mivolagna igny na le zavatra niadigna farany igny zany zavatra fa tsy mipetraka plutôt am'le 055 ty zany mipetraka ka ty le 55 mipetraka ty moa mbola au niveau ny tribunal administratif zay mbola passible amin'ny recours amin'ny juridiction ataoko supérieure ambony de raha ohatran'izay donc tant que tsy ino moa zany tsy mivoaka notification ho an'izany de le olo mahanagna le caractère conservatoire miverigny am'le situation nazy intérieure zany le olo raha ohatran'izay